tonga taty moa zany ny délégation mafonja nitaritiny secrétaire général ny ministère ny fahasalamana niaraka tamin'ny directeur général ny USAID tao koa zany tokony araiky ambony ny access eto Madagasikara sy ireo équipe maro samihafa zany navy teto ny staff ny antodiandreo zany de mikasiky ny amin'ny fahasalamana zany amin'ny ankapobeny zany eto Nosy Be indrindrindrindra natongavandreo teto mikasiky ny aretina sida mahazovahana zany ny aretina sida zany eto amitsika mitombo izy io ny taux de positivité zany de miakatra ambony de ambony izy io zany misy facteur maromaro zany tsy vitany fotsiny hoe firaisana aranofo fa ny tena zava-dehibe ny tena zavatra misy de ny fifindrana amin'ny alalany fanaovana trebeky le fitsindromana jamala zay zany tena mampifindra azy ka tonga teto zany ny DG ny USAID sy ny access niaraka fahasalamana ijery manokana hoe ahoana ny fomba atao mba ahazoana miady am'izay fiparitahan'ny sida amin'ny alalany zay ataontsika hoe drogue zay zany maro moa zany ny fomba fifindrany fa de io zany anisan'ny tena manaparitaka azy aingana de aingana eo amin'ny tanora izay misy eto amitsika ka zay zany miantodia teto de nanao enquête zany zareo mijery ny zava-misy hoe inona nanangona ny information rehetra izay tsy eo ampelantanany fa akoatran'izay efa ampelantanany moa zany de avy ary amin'ny hôpitaly de fa amindry zareo zany iny ka izay zany miantodia teto ahafahana hoe ino Nosy Be zany karazana mijerena manokana hoe niady atao karazana hoe vitrine ny pilote zany izay ny tena marina amin'ny ady atao amin'ny sida izy io moa zany efa nisy teto fa nangingina izy rehefa zao zao ndray zany jerena satria efa en danger zany ny population ny Nosy Be am'izay zavatray de zay zany nahatonga ry zareo tonga teto niaraka ataoko hoe staff matanjaka délégation matanjaka niaraka tamin'ny ministère fahasalamana niafatra de zao ny tsy moramora ary mampatahotra be ny conséquence ny vokatra ny fagnanaovana trebeky io tsy vitany fotsiny hoe le zaza le tanora lasa adala na maty vokatra nataontsika hoe overdose na ohatran'izany am'le fitsindromana ny jamala fa indrindraindrindra manaparitaka ny aretiny sida ka zay zany ny zavatra misy ary tandondondoza ny taranaka faramandimby am'izao zavatra misy zao ka magnentana ny tegnako amin'ny mahatokony andraikitra voalohany eto Nosy Be atsika ray aman-dreny mba zahan-tsaika anaro ny zaza anaro ny tsaika zaha tsara mba kadrena tsara izy avy eo koa afatra ho anareo tanora zany zanaka tegna mitandrema fa mitondra voka-dratsy ny ratsy de ratsy amin'ny taranaka ny fitsindromana drogue ny trebeky ary izy efa voatantara teo zay mitombo zay tsy izy ny aretina sida vokatra n'io fitsindromana jamala io akoatra le fahafatesana sy adala azo n'io jamala io ka magnentana tsika tompony andraikitra na amin'ny ara-panjakana zany nataotsika hoe amin'ny fiarahamonim-pirenena adidy tsika ray aman-dreny adidy tsika citoyen ny magnentana agny anareo amin'ny fokotany ambany agny ary zay zany zavatra manahirana nanatiny ange tonga ty amin'ny mivora amin'ny tany misy aty reo mahazo amin'igny reo miparitaka ambany volo agny paritaka tany hafa agny de mamindra hatrany ka zay zany no zavatra azo ambara ary tena mampatahotra ho any chiffre misy satria ny taux de positivité zany hoe ny olona positif ny aretina sida zany efa mihoatra ny 300 eto amitsika zany hoe ao agnatin'ny 100 atao test 3 am'izany no misy zavatra tena mampihorokoditra be zany zay ka anarigny atsika atsipy mitady antandroko ny omby fa atsipy ny teny ampony malala sy ampony endry ko dia anjaratsika ny mitsakotsako fa tegna mampatahotra ny situation misy raha zao no mitohy amin'ny resaka trebeky io tsy vita ny adalagna maro be mifamono fa tegna hoe maro be ny tegna voka-dratsiny eto amin'ny Nosy Be ity ka zay zany mba afatra ho apetraka amitsika avao koa Nosy Be